fandarana tany sy ny lanitra miarabanareo tompoko fandarana fanondroana izy ity amin'ity taona 924 ity sady ny fotoana satria tsy tsika moa manao ny andro sy ny ora fa efa voalazan'Andriamanitra zany hoe raha tsy afoiziny izany andro izany dia tsy misy ny olombonjena tenin'Andriamanitra ary tenin'ny Kristy izy ny voalazany any amin'ny filazantsara ka na misy fiazakazahana na inona zavatra miseho tsika mandeha foana amin'ny alalany atao hoe fitoriana ary isaorana be da be ny televiziona zany izay mbola tsy nanakana antsika mihitsy ny aloha hatramin'izao fa mba zareo ara dia nisany mba makahery manosika antsika mba hahalalana n'izay marina izay rehetra mba fantatra amin'ny alalan'ity Bibla na ny Torah sy ny fahalalana ny soratra masina izay teninay voalohany satria ho afoizina mihitsy ny fampilazana sy ny fampidirana fa ho anareo izay rehetra mbola tsy tonga nanatitra ny dossier tao amin'ny TVM tamin'ilay fandehanana amin'ny Israel amin'ny 20 mai zao dia angavinareo anatitra an'izay maika ary ho anareo angamba izay fantatra fa hoe tsy ho avy dia tokony miantso ary ho anareo izay mbola vonona dia misy an'ireo lista izay tonga taty aminay nefa izy tsy tonga nanatitra dossier hatramin'izao na miantso tsy fantatra dia ireny ho soloanay ka miantso anay ihany anareo izay mbola vonona izay anaraka anay amin'ny dio an'ny Israel izay amin'ny volana Mai 20 mai zao no départ miainga eto Madagasikara izay efa navoaka an'ireo tany Israel mihitsy ny daty dia miantso anay nareo amin'ity laharana finday ity dia ao izay no miserasera aminareo ingany tsy betsaka ireo olona ireo fa vitsy fa dia ho anareo izay tonga aloha zany ka izay mbola vonona sy nareo niantso aminay dia manatona anay na miantso anay nareo amin'ity laharana finday ity dia izay ny anazavanay aminareo ny zavatra rehetra zany fa ny visa na ny prévisa ho an'ireo olona efa nanatra ny dossier teto aminay dia efa nalefan'ny Israel zany ka miandro ny valiny izay anaovantsika ny tena visa indray amin'izao fotoana izao ka izay moa zany fampidirana amin'ny fitsidihana ny amin'izany tanymasina any Israel izay farany ataonay amin'ity taona 924 ity fa nambaranay tany am-piandohana dia hoe amerina iantso an'ireo teolojiana izay nahitana antso maromaro zay tao anatin'izany efa niditra teto zany Cohen Bera zany efa niditra teto ny Rodin Sylvain dia eto izay dia iantso ny andrarezina mihitsy dia isaorana azy be da be dia Andriamato Petuel zany ho fohy ny fampidirako Petuel fa miarabanao no raha nitainanao teto amin'ny televiziona angamba efa inefatra indimy antsika efa maromaro mihitsy angamba aloha Petuel nefa tao anatin'izay dia mbola maro ny antso sy ny message izay ny olana dia nalefan'ny olona taty amiko izy nefa tokony mivantana any aminao ka ho tonga angamba ty am-piandohana aloha dia hoe ianao no miaraba dia tonga dia homenao mihitsy ny larana finday amin'izay ny olona any aminao amin'izay mandefa tsy aty amiko tsony Petuel faly miarabanao Andriamato faly miaraba ihany koa ny mpiaino ny televiziona malagasy rehetra amin'izao fotoan'izao ny afanareo mandefa ny message aty amiko moa zany dia ny 034 38 640 65 034 38 640 65 ny baiboly na ny Torah avy misy Nouveau Testament fototra sa tsy misy aloha Petuel aty am-piandohana raha zavaintsika zany ny baiboly dia boky telo ny ao anatiny Torah ny iray Neviim ny iray izay atao hoe mpaminany ary Ketovim ny fahatelo iny le soratra ny Torah zany dia boky 5 voalohany ao anatin'ny baiboly zany hoe manomboka eo amin'ny Genesis miafara eo amin'ny Deutéronomie dia ny iny ve aloha Torah zany le nisoratany dadabe Moïse ny Torah fa ny tena Torah voalohany zany rouleau no izy Megillah fiteny azy ny hébreu rouleau Megillah fa rehefa avy eo soratana boky ahafahana mitondra azy sy mampiasa azy andavanandro satria mavesatra raha le Torah dia le anankiroa tenenao ndray le anankiroa ambony Neviim dia ny boky ny faminaniana rehefa boky ny faminaniana rehetrarehetra Yeremia na ny mpaminany lehibe na ny mpaminany majinika sa dia tao anatin'ny boky ny faminaniana dia rehefa avy eo ny tantara iny le voasoratra le tantarany tsy azoko inona indray zao no nanavahany zareo n'izy iny ohatra ny hoe ny tantaran'ny Samuela tantaran'ny Davida ny tantaran'ny Salomon reny ve le ao anatin'le tantara reny ao anatiny fa ny tena base na ny tena fototra ao anatin'izay izy telo zay dia ny isa zany no mitondra hevitra lehibe ao anatin'izay boky anankitelo zay zany hoe ny Torah dia mireprésente le atao hoe unité amin'ny unité zany hoe ray ka hatramin'ny sivy dia avy eo dizaine iny no entin'ilay Ketovim na ny faminaniana zany hoe 10 20 30 40 dia avy eo centaine iny no entin'le atao hoe soratra na le inona mahatonga an'izay satria ny teny hébreu dia ny fototra dia miainga avy amin'ny soratra sy ny isa amin'ny hébreu zany no atao hoe alpha numérique raha iteny izy hoe alef raha isika hoe a fa ny ainkony azy zay zany mahasamihafa raha ty abolohany zany raha mifahazahoako anazy dia ny teny hébreu zany sady lettre amin'ny chiffre zay mihitsy ny tena izy dia misy kody ao anatin'izay zany hoe ny kody izay tsy tafavoaka amin'ny soratra
dia tafavoaka any amin'ny isa. Dia ahoana nalalànao an'izay Petuela, dia ahoana ny anazavana izay amin'ny olona amin'izay aloha ty ampiandohana? Zay zany no atao hoe Torah Moshe na Torah nosoratany Moshe. Ny Torah zany dia misy anankiroa, ny Torah ny Elohim zay nomena teny amin'ny Sinai, dia niteneniny vavan'ny Elohim, ary misy indray ny Torah Moshe zay nitenenina tamin'ny Mosesy dia nomeny Mosesy ny vahoaka satria tsy zakany olona le avy any amin'ny Elohim direct makeo amin'le vahoaka. Le soratra sy ny oralina zany zay teneninao zay? Soratra sy ny oralina zay. Miantso olona ohatrany Petuela ohatr'izao ary mahazo anazy amina plateau zao dia aleo tena tsorona aminareo fa tena hoe sarobidy ny fahalalana ao anatin'izany ranga zany, tsy hoe sanatria akory manadokadoka anazy eto zay satria efa mpiseraseratra hoe mahalala n'izany valeur spirituel sy ny fahalalana ny soratra masina zay amin'ny Petuela fa tena isorana anao be da be zay Petuela fa ety ampiandohana tonga dia aleo mba fampianarana mihitsy amin'izay no entinao mba hahalalan'ny olona. Petuela fanontaniana napetraky ny olona izy ity, dia fanontaniana ato misy 5 angamba efa mbany enregistré ato dia hoe Bereshit bara Elohim ao izy le mpanoratra. Deuxième création ve tsika zao tamin'ny fahitana naseho an'ny Andriamanitra ny Moïse ao izy na i Moshe. Inona zany no fironon'Andriamanitra voalohany indrindra aloha alohan'ny hamalinan'izay dia miditra isika ao anatin'ny litera hebraika. Ny litera hebraika dia misa 12 ary ireo litera hebraika ireo dia mizara telo ohatran'le Torah le nresantsika teo ihany koa. Ka ny fizaran'ny litera hebraika dia misy ny atao hoe lettre mère na ny soratra voalohany Aleph Mem Shin zay mifandray amin'ny lo amin'ny avokavoka na ny tratra amin'ny fo dia mifandray amin'ny aty. Reo zany no mitondra ny hery rehetra ao anatin'le ataontsika hoe alphabet hébreu na ny litera hébreu. Dia miala an'izay litera voalohany zay dia miditra ao anatin'ny litera faharoa zay 7 ny isany. Zay indray fiteny azy any hébreu dia hoe beged kaporet zany hoe bet gimel dalet beged kaporet. Le lettre hébraika zany no mitondra ny anarany. Reo indray no atao hoe lettre double. Inona ny asan'ireo lettre double reo? 7 andro no namoronana an'izao tontolo zao ka ny ray amin'ireo litera ireo zany dia mitondra ny planety nanamboarana an'izao tontolo zao. Ohatra zany hoe ny alatsinainy lundi lune, mardi mars, mercredi mercure. Tena izay mihitsy mively izay mihitsy ho alefantsika eto fa tena izay le olona astrologue sy ho apetrakitsika tsara mihitsy zay, ho apetraky tsara mihitsy zay fanontaniana zay satria matetika ny olona miozongozana hoe azo atao ve ny astrologie na ny faminaniana na ny fanandrona, nefa ny baiboly miteny hoe aza manandro. Zay ny ametrahantsika an'izay. Ka les 7 planètes du jour zay mifarany amin'ny sabata moa mifarany amin'ny hébreu hoentin'ny Saturne. Dia akoatran'izay indray miditra ny atao hoe lettre 12 lettre simple na ny teny 12 tsotra. Dia ny ambon'le 7 sy le 3 folo reo 12 ny lettre hébraika, mbola misy 12 zany. Ny 12 io no mitondra ny 12 tribus d'Israël, ny mitondra ny 12 constellation ny vitany 12, ny mitondra ny 12 méridien ao anatintsika. Zany hoe misy ny atao hoe théorie de Yashan en hébreu. Asika zavaina tsotsotra ohatra hoe maninona ny 12 ny taranak'Israël na ny fokon'ny Israël. Ny 12 tiana tenenina tsy 9 ampina 9 akory fa 5 ampina 7. Fa maninona ny 5? Ny Torah boky 5. Iny zany dia projet an'ilay mpahary ho réalisé ety ambonin'ny tany na ino no totosaina eto ambonin'ny tany. Ary nisa 7 andro ny anaovana an'izay réalisena an'izay projet zay na natotosana an'izay projet zay. Tany amin'ny fendohana fototra io. Ka ny Israely foko 12 izy zany no anatanteraka an'ilay vina tany ambolohany zay mbola tsy tety ambonin'ny tany ho entina makety ambonin'ny tany. Zay mampatonga azy hoe 12 ny fokon'ny Israely. Fa nga zany le jiosy rehefa nomanin'Andriamanitra tany an-danitra mihitsy ny voanapidininy taty. Ao anatin'ny baiboly zany dia misy le atao hoe sharim. Ny dikan'le sharim dia mpanjaka n'izao tontolo zao, zany hoe ny firenena rehetra dia manana mpisolo tena any an-danitra. Sharim fiteny azy. Ireo sharim ireo zany no nangatahan'Andriamanitra tamin'ny voalohany hoe apidina ny Torah any ambonin'ny tany ahako, izy nareo no andray azy. Dia nanontaniana daholo le sharim rehetrarehetra dia mivaly teny azo avy amin'ny sharim ny tsirairay avy dia hoe azavao aminay aloha le Torah dia hoekenay raha ohatra ka mety aminay. Fa ny Israely irery no tsy mba nanda tsy mba nanontany fa tonga dia hoe alefaso ary fa rehefa tonga any izy ianaranay. Zay no natonga azy no fidiny ho bne Israely no nomena n'le Torah teto ambonin'ny tany. Ary ny letra sy ny anina teneko aminao indray isoratra alfabeta hébreu ve Israel
le avondrina koa no ny teny hoe zao ny anaovanareo ny soratra sa zareo no nanoratra ohatrany hoe teny gasy zao ny avy amin'ny hoe malesiana mifangaro taty amin'ny arabo ny sorabe. Ny soratra zany de ohatran'izay nisy évolution teo amin'ny fiainany ka azo zaraina telo ngezabe ny teny hébreu. Ny teny hébreu zany de misy ianao moa mahita azy eto ity zany no atao hoe hébreu ancien miafina indrindra io tiany ny atombohan'ny soratra hébreu voalohany de misy indray ny atao hoe hébreu carré de misy ny atao hoe hébreu cursive. Ireo karazany telo reo de samy manana ny fombany. Ity fandroatana raha ohatra fanoatra soratanana, ity fanaovana ny code de la Bible, ary ity kosa no fampiasa rehefa ampiasa ny herin'ny teny hébreu ianao eo amin'ny fiainanao de le hébreu ancien. Kanefa ny teny hébreu zao ane Petuela tany am-pendohany ohatrany tsy nasian'zareo zanatsoratra. Tsisy zanatsoratra mihitsy zanatsoratra izao satria efa nanomboka very le famparitaka zanak'Israely naneran-tany de natahorana hoe tsy hoaintsony ny mamaky ny teny hébreu satria ny mahasarotra ny teny hébreu de soratra anankiray azo vakiana amin'ny endrika maromaro. Ohatra zany hoe Mitsraïm, Egypte ny dikan'izay. Rehefa isorinao zanatsoratra mitovy ny fanoratra azy de azo vakiana ihany koa hoe Metsarim, zany hoe limite indray zay. Zany hoe Egypte égale la limite, fa ny fomba famaky azy raha ataonao Metsarim de limite izy, raha ataonao Mitsraïm de Egypte ny dikany. Be de be ny teny amin'ny hébreu zany rehefa isorina zanatsoratra de ohatra ihany koa hoe Meorot, luminaire zay. Raha vao isorinao ny vava ao anatin'izay satria misy an'izay ho resantsika rehefa avy eo de lasa miaraty, lasa ozina indray le izy. Zany hoe mifahazavana lasa ozina rehefa miala ny vavy ao anatiny. Izay mantsy ny ao anaty baiboly ao anatin'le hoe tsy azo atao ny maminany, tsy azo atao ny manao astrologie de nisoriny le izy mba ho code afantarantsika hoe nefa ianao niteny teo hoe mety misy mijery hoe azo atao ny astrologie sy ny anina nefa hoenao ndray niteny tsy azo atao ovalitsika zay fa raisitsika le tenin'le olona teo aloha le Bereshit satsia Bereshit bara Elohim et Hashamaim veet aretsy. Zay no fehezanteny voalohany indrindra ary io no tena andrasan'ny olona amin'ity fanazavana zay hoentiny eto tikatra. Inona ny dikan'izay Bereshit bara Elohim et Hashamaim? Atao amin'ny dikateny am'izay izy mazava tsara mihitsy. De avy eo zay alefanao amin'ny atsiporeny hoe fandraindraika ihany le dikateny nalaina ary izy ity moa zany zao ty vakiko ty Petuela fototra viaka any aloha nandikana an'izy ity. Nandikana fa le dikateny zany tsy mahadika an'le kody zay fotsiny ny olana. Any amin'ny baiboly katolika aloha izy ny teny mihitsy hoe melefo ny teny hébreu rehefa dika iny moa zany katolika nafinaritra anazy fa nitiany teny hoe tamin'ny voalohany le tompon'ny teny ny teny anazy hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany. Zay izy zao tamin'ny voalohany Andriamanitra no nahary ny lanitra sy zay izy amin'ny dikateny. Fa amin'ny teny hébreu izy ao anatin'ny teny hébreu zany de misy ny atao hoe pardes. Inona ny dikan'izay pardes zay? Zay no nadika taty aoriana hoe paradisa. Fa niveau de spiritualité efatra ao anaty baiboly zay, zany hoe manana sens na manana fomba fahazahoana azy efatra. Ny jiosy rehefa mamaky an'ity baiboly ity zany hoe rehefa mamaky tsika de le hevitra voalohany zay no atao P na pshat amin'le pardes de mandalina an'iny tsika de miditra amin'le atao hoe remèze amin'le par de miditra indray tsika amin'le D de drash mandalina ambonimbony kokoa de mifarany le S sode ny fiteny azy na le zava miafina indrindra. Ka raha ijery an'ity zany tsika iny le teny gasy iny ny atao hoe pshat le mivakinao teo iny. Fa raha hiditra akoatran'izay indray tsika hiditra amin'le atao hoe drash ny sode de afaka ovany io. Voalohany indrindra ohatra Bereshit bara Elohim et Hashamaim veet aretsy tamin'ny voalohany nanamboarana ny lanitra sy ny tany. Inona ny dikan'izay? Ovana deux ny bête satria sady lettre ny chiffre. Rehefa ovanao deux ny bête de mahazo an'izao tsika hoe bête reshit bara Elohim et Hashamaim veet aretsy. Zany hoe roa no natomboka voalohany satria roa reshit zany fetombohany fa ny bête anankiroa roa no natomboka voalohany. Roa no natomboka Andriamanitra voalohany de ny lanitra sy ny tany. Tsy manova an'le phrase ary vao maika mi-identifier tsara n'le lanitra sy ny tany. Inona ny lanitra sy ny tany? Ny lanitra tsy hita maso ny tontolo ny fanahy, ny tany hita maso. Reo izy no natomboka voalohany de avy amin'ireo rehefa mamaky baiboly tsika de mahita maizina sy mazava. Reo zany le ohatrany hoe lanitra sy tany, lasy vavy
ny rano sy ny tany zavatra mifanipaka foana izy io pétrole zay le construction du monde zay ny namoronana an'izao tontolo zao namoronana an'izao tontolo zao dia mitovy ny famoronana ny lanitra amin'ny hébreu zany ny atao hoe lanitra shamaim ny dikan'izay shamaim zay pluriel ny im ny hébreu ka shamaim lanitra pluriel tsy ray zany ny lanitra fa be deaibe efatra mbola ho ataontsika eo zany rehefa aveo fa efatra ny lanitra voateny any amin'ny kortianina anankitelo nilazan'zay telo izy aty any amin'ny lanitra fahatelo fo maninona tsy hita ny lanitra faefatra zay tsy hita ny lanitra faefatra any zany ny ataontsika hoe tontolo ny tombohana zany hoe any amin'le tontolon'le ray-pahariny any zay tsy andraso ary aloha andraso ary aloha atoko misy fanontaniana azy zay aloha petoela aiza ozy izy ny toerana misy an'ilay avondrindra fa ao anatin'ny baiboly ozy izy dia tsy misy milaza ny toerany mihitsy ny tevoly nefa ozy izy ao tevoly nefa ao hita ny toerana mba home valony mariny zay io zany a dia mila mahay an'le fampianarana le atao hoe torato moshe rehefa mijery an'izy io ny le atao hoe andriamanitra aloha io notion io zany dia efa diso ety amintsika iza le andriamanitra i tetragramme ve sa elohim raha ny tena marina lay tena mpamorona atsika any am-boalohany dia le tetragramme iodhe vavhe iny a no atao hoe énergie cosmique zany hoe le cosmos zany mbola takatra ny saintsika hoe le tontolo mbola any amin'ny dans le vide raha ny fitentsika azy fa ao ambonin'io ao zany misy an'le ataontsika hoe hatik kadmom zany hoe ny taloha indrindra zany tsy le elohim petoela tsy elohim io a ny tena izy ohatra zany tsika olombelona sady vatana amin'ny fanahy elohim le vatany fa le fanahy iny ny tetragramme zany hoe fanahy elohim ny tetragramme zay zay ny tsy ahitana an'le toerany ao anatyzay le izy miara-miasy ireo ohatra tsika olombelona any hoe sady vatantsika fanahy fa tsy hita maso kosa nefa fanahytsika fa saingy fanahytsika manana akanjo zay hita ety avelany dia ohatra hoe ny action ataontsika ny asa mandraraha ataontsika ny fomba fisainatsika ary ny fomba fieritreritrytsika zay zany ahitana an'le fanahy le vao miresaka amin'olo io le ditana hoe tsara fanahy ty olona ity l'expression le zavatra iresahany aminao sy le fomba fihetsiny ao kanefa le tetragramme zany le tsy